Mikasika an'ilay didim-pitsarana navoakan'ny Cour suprême any Inde zany a, eo amin'ny adi-tany izay adi-tany any Ayodhya entre ny silamo sy ny hindou izy io titre de propriété du temple Babri izy sy Ram Janambhoomi any Ayodhya Uttar Pradesh any Inde. N'ilay valim-pitsarana ny tany Inde moa zany dia mpitsara 5 izy ireo no namoaka didy izay mitovy io ady io dia tsara marihana ihany fa ady efa 57 taona tany Inde zany fa izao zany vao nivoaka ny fitsarana valim-pitsarana amahanan'io ady eo amin'ny rototo io nanomboka tany amin'ny taona 1900 tany izy io ka ireto mpitsara 5 reto dia toy izao zany ny valin'ny fitsarana navoakany hoe temple ihany zany no ahorona eo amin'ilay toerana idiny io Aram Lala Virajman hozy izy ary ho an'ny ankilany kosa izay ho an'ny silamo zany dia nangataka ho an'ny gouvernement indiana mba hanome tany 5 hectares izay tsy lavitra ny Ayodhya ihany koa hanorenana mosquée ho an'ny comité sunnite vaky fa hozy izy hanorenana mosquée amin'ilay toerana izay tsy mifanalavitra n'io temple io ihany zany araka ny efa voalaza teo moa efa ela zany miolana io fa zay vao nivaly izy ka ny antony tena hoe niantsony ny mpanao gazety zany mba tsisy fantikana vilana n'izay valim-pitsarana izay fa io valim-pitsarana io zany dia tena mitsinjo ny andaniny sy ny ankilany ka vokatr'izay dia nilazainy teo hoe rehefa noekeny andaniny sy ny ankilany io valim-pitsarana io ary vokatr'izay dia afaka ina moa zany hiara-monina ao anatin'ny filaminana sy ny fifankatiavana ireo communauté anankiroa ireo sy manerana an'izao tontolo izao dia nangataka ny premier ministre indien moa zany prime ministre indiana dia nangataka ireo mponina mba tsy hisy nisy olana intsony an'izay valim-pitsarana izany fa vao maika aza namafy ny sotoavina indiana izay sotoavina izay tena manindrahindra ny fifiraisan-kina ny fifankatiavana sy ny fiarahamonina mirindra dia toy izany koa misy ny olona manakaja ny Inde zany hoe All India Muslim Law Board hozy izy dia nandefa an'izay antsoavy izay ihany koa mba ndrehetra samy anaiky an'izay valim-pitsarana izay.